rehefa miresaka fitiavan-tanindrazana isika dia mazana amin'ny tenin'ny MDRM. Efa misy moa ny zava-dehibe mitsanga eto amin'ny firenena dia ny hiran'ny MDRM ny rahantsika. Fa mahagaga fotsiny hoe firy taona zay nipetrahan'ny MDRM, firy taona zay nampianarana momba azy fa tsy tena misy mahalala ny momba ny MDRM. Fa ny tena zavatra hita eto Madagasikara dia ilay atao hoe fitadidiana angamba, mémoire kokoa, fa ny histoire amin'ny inona moa izy ity, ny histoire scientifique dia mbola tsy nisy. Ary zay ny tena antony namoahana azy hoe mila mifantatra mazava ny zavatra mikasika ny MDRM. Misy ihany ny zavatra natao momba ny MDRM fa tsy ny MDRM no tena nanaovana azy, fa ohatra hoe ny PADES momba ny raharahany 1770 fa ity zany tena boky anankiray navoaka momba ny MDRM ary tena momba ny MDRM irery ihany. Maromaro ny loharano zany nitovizina nanoratana ny boky tao ny arsiva zay teneniko eto fa misokatra daholo ny arsiva na any Frantsa ary indrindrindra eto Madagasikara ao amin'ny arsiva nasionaly eo Tsaralalàna. Misy koa ireo vavolombelona zay olona ny aina tao anatin'izany MDRM zany, nisy tamin'izy ireo nanangana azy, nisy tamin'izy ireo ny tolona tao anatiny. Fa misy koa ireo olona zay hoe azo lazaina hoe nanohatra ny MDRM ary nanana ny politika ny hafa, izy ireny koa nanontaniana ny heviny, nanontaniana ny fomba fijeriny, nanontaniana ny zavatra fantany no mikasika ny atoko politika. Dia misy koa moa ireo gazety be dia be tamin'izany fotoanandro zany ary ny MDRM nanana gazety, ny fihavanana malagasy moa ny anarany. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny no adiadiana zany lalinina ary nahafahana nanoratra n'ilay boky. Ny ao anatin'io boky io ny fomba nananganana ny MDRM, iza mpanangana ary inona ny foto-kevitra nananganana azy mipetraka amin'ilay hoe firenena malagasy ary indrindra hoe le fitondrana ny firenena malagasy any amin'ny fahaleovantena. Ny MDRM zay nieritreritra hoe raha te azo ny fahaleovantena isika dia tsy mila mampiasa ny hery akory fa amin'ny alalan'ny hoe cadre légal zany fanaran-dalàna dia afaka makany amin'izay fahaleovantena zay. Dia tafiditra ao anatin'io hoe ahoana marina moa ny toeran'ny MDRM tamin'ny raharahany 1770 nisy an'ireny tolom-bahoaka ireny. Aiza ho aiza ny politika ofisialy ny MDRM zay mandatanteraka ny fampiasan-kery nefa rehefa jerevana ireo mpitolona tany ambany ravinkazo dia maro tamin'ireo mpitolona ny tampiadiana no membre atao anatiny, mpikambana atao anatiny MDRM. Dia mbola mandeha moa izy rehefa avy eo hoe rehefa tonga ary ny fotoanandrony hoe noho ny raharahany 1770 iny dia tonga ireo ny fahefana kolonialy mpanjanatany nandrava tanteraka ny MDRM. Raha ny MDRM antoko politika no resahana dia tsy izy no nanao ny 1770 fa ny olona ny tolona tao anatin'ny 1770 kosa maro tamin'izy ireo mpikambana tao amin'ny MDRM. Zany hoe raha dinihana tsy vitan'ny MDRM intsony ny contrôle angamba ilay olona netiny dia reny olona ireny rehefa avy eo no nakany amin'ny tany amin'ny fampiasan-kery. Nefa ny MDRM dia nijanona ho atoko politika mandala ny ara-dalàna ary mandala ny tsy fampiasan-kery. Maromaro ihany aloha ny zavatra tsy fantatry ny vahoaka angamba, tsy tena fantatry ny vahoaka angamba malagasy mikasika ny MDRM. Ohatra ray amin'izay ohatra dia ireo hoe ahoana ny fifandraisan'ireo mpitolona tao anatin'ny MDRM, indrindra ireo mpitantana. Satria tsika rehefa miteny dia miteny hoe Ravoahangy, Raseta, Rabemananjara, kintana telo amin'ny Madagasikara. Nefa vitsikely no mahafantatra fa ireo olona ireo natao anatin'ny MDRM ary somary manahirana ihany ny fifandraisan'ny zareo. Fa rehefa mamaky an'ilay boky nareo dia mahita tsara hoe misy ane ady mafy teo amin'ny ireo mpitolona tao anatin'ny MDRM satria tsy zavatra tsy tokony adino ny MDRM dia atoko politika. Inona moa ny ataon'ny atoko politika? Mitady toerana.
ary rehefa mitady toerana ny antoko politika dia tsy maintsy misy foana le ady anatiny satria misy mieritreritra hoe tokony zany atolotra ho candidat, tokony zany atolotra ny candidat, tsy mety ry tsy mety aroa, dia misy zavatra be diabe mifamoafao rehefa avy eo dia apetraka ao anatin'le boky mihitsy hoe ny MDRM dia antoko politika miady toerana toy ny mpanao politika rehetrarehetra. Tsika moa amin'izao mieritreritra azy hoe tsy azo kitihana zany MDRM zany, fa rehefa tena jerevana akaika dia tsy tena misy mahasamy hafa ny MDRM amin'ny antoko politika rehetrarehetra. Ao koa moa ny ahitantsika ohatra mety zavatra efa fantatra ihany fa mbola tsy fantatry ny be sy ny maro hoe ahoana ohatra ny fifandraisana teo amin'ny merina sy ireo tsy merina tamin'ny alalan'ny resaka fifidianana ohatra. Tsika amin'izao miresaka ohatra hoe ny fifandraisan'ny samy malagasy dia mieritreritra hoe mpanjana tany foana ny namorona an'izany, ny malagasy koa dia efa niresaka an'izany ary tsy zavatra vaovao zany fa efa tao anatin'ny MDRM nisy an'izany resaka hoe cause côtière zany. Marina ny teneniko teo hoe ny MDRM ny tena ao anatin'ilay boky fa nametraka io moa fomba fiteny ihany ny anarany hoe postface, izany hoe tsy tafiditra izy ao anatin'ilay chapitre ao anatin'ilay boky fa ny postface ao anatin'ilay boky dia réflexion mikasika ny zavatra navelany MDRM teto Madagasikara. Ary eo ny tena hitako hoe zavatra tena mahasamy hafa azy satria amin'ny alalan'ny fandiniana ny MDRM no nandiniana ny zava-nisy teto Madagasikara tao anatin'ny vanim-potoanan'ny Repoblika. Ary teo tena nahita hoe aika zavatra maromaro no ny MDRM no namorona azy ary mbola mijanona ho kolotsaina politika malagasy amin'izao fotoana izao. Hanome ohatra anankiray ny fihavanana dia zava-dehibe ao amin'ny malagasy, fa ny fihavanana rehefa lasa kolotsaina politika dia manahirana. Ary ny MDRM nametraka an'izany voalohany hoe ny fihavanana natao kolotsaina politika. Ny fihavanana dia voalohany mametraka an'ilay atao hoe fanjakana ray aman-dreny ary mametraka ny vahoaka ho zaza. Ohatra ny hoe ireo solombavambahoaka ireo mitondra Messi mihitsy ary ny fiteny azy tamin'ny fotoana androny dia ny vahoaka manara-dreny rano. Mbola zay ohatrohatr'izay ihany ny zavatra misy hatramin'izao ary io tena hita mihitsy hoe ny MDRM nametraka azy. Ary tafiditra ao anatin'izay koa ny resaka hoe rehefa miteny mijery ny fanaovana politika ohatra, tsika rehefa miteny ny MDRM dia izy ihany ny tia tanindrazana fa ny akohatra azy ohatrany tsy misy nefa nisy antoko politika hafa tamin'izany fotoana izany.